Revavakasika topo. Sotranao zay ry Andriamanitra raisy zanaka fanahy masina mahazo ity taom-baovaon'ny fiangonana ity, mahazo ity Fetin Aina ity koa, mahazo ny Advento. Mampianatra anay iambona tokoa ianao Jesosy, mandalo ny andronay, aoka iomana, aoka iambona zay ny anaran'i Jesosy. Amen. Taom-baovaon'ny fiangonana moa androany ka dia ny fiarabana hoy ny oabolana malagasy dia toy ny fary lavavana, tsy lany amamina, tsy manosika nefa matevina voalazany ray aman-dreny katekista teo fa dia mamerina ny fiarabana antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Tompo tratra izao taom-baovao zao saotra ny Tompo Andriamanitsika zay nanome tombonandro indray. Mafinaritra ny teny soratra masina zay hoe misy ty lalàna ty ny teny hoe kapao fa manimba ny tany, dia hoy ny Tompo hoe avelao ihany amin'ity taona ty, asiako zezika sao amo ihany. Rabaina ry havana, nomen'Andriamanitra tombonandro ianao, mbola asiana zezika ianao mba hamoa bebe koa araka ny teniny. Ko dia faly miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ny anjara keto dia mampifandray ny Advento sy ny Fetin Aina zay efa fanotelon'ny Fampianarana androany ka amin'ny mahafety lehibe azy araka ny fanapaha-kevitra sy ny fandaminana nataon'ny fiangonana moa dia izy Fampianarana foana eto satria tsika tsy mba manana fivorian'ny sinoda, tsy hitasika zany noho ny alavitry Frantsa, tsy manana fivorian'ny filovana, tsy hitasika zany noho ny alavitry ny Paris, tsy manana isan'roa volanytsika fa dia ny Fampianarana eto zany no solony zany zay fivoriana zay tsy hananasika zany. Ka ny epistily voalahatra amin'ity Alahady ny Advento ity zany no horesahana ary tsy amerina zay efa voalaza ny ray aman-dreny zay feno tokoa ny amin'ny famaritana ny Advento, fa zay ataontsika dia hoe inona no ataonao manoloana an'izany Advento zany. Io ny fanontaniana, inona no ataonao amin'ny tombonandro nomena 2014 indray zany ianao manomboka androany antsika ny 2014. Inona no ataonao? Manao zay ritodika ianao bilan, inona nataonao tamin'ny andro lasa? Ho anay efa 50 taona lasaka dia hoe inona nataoko tamin'Andriamanitra tamin'izay 50 taona lasa zay? Raha nisy tsy nety dia hoe izy no bolana malagasy mahafinaritra hoe toko tapaka vilany mitongilana, raha nisy tsy nety areno zany miotody amin'i Jesosy ianao. Ny manaraka dia zao, ho avy Jesosy, mahafinaritra ny teny voalazan'ny ray aman-dreny mpitory teo. Ny ten'Andriamanitra zany dia ny Apokalypsy, zay no fampidirana foy fa ny Apokalypsy toko fahatelo ny andeniny faharoapolo. Ny anaran'i Jesosy, indro fa mitsangana am-baravarana ka mandondòna, raha misy mihaino feoko ka mamoha ny varavarana dia hiditra ao aminy aho ka hiara-misakafo aminy ary izy amiko. Zay maharesy dia avelako hipetraka amiko eo amboniny seza fiandrianako dia tahaka ny nandreseko kosa sy ny rahako nipetraka amin'ny raiko eo amboniny seza fiandrianana. Zay manantsofina aoka izy iaino zay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana. Ray masina manamasinana amin'ny fahamarinana, ny tenina amin'ny fahamarinana. Amen. Ny Fetin Aina no anomboako azy, nanapa-kevitra ny komitin'ny fiangonana ampianatra ny amin'ny hoe Fetin Aina. Dia nanontany komity inona moa ny tena fikendresika amin'ity Fetin Aina ity, dia ny feny dia ny hoe fisaorana an'Andriamanitra fanomeny fiainana sy tombonandro indray ianao. Tsara be ty io, tsy mbola nampiasa an'io terme io moa sy teto. Ary hitako hoe indramitsika ny mpanao salama ary hiara-iredona an'izany tsika rehetrarehetra. Vakio sokafo ny baibolitsika ny salama fahatelo amby jato ny rahantsika ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy dia hiara-miredona an'io andininy io manontolo isika rehetra hoe nahoana ianao ny velonaina, raha velonaina ianao dia andeha hisaotra azy. Haitsika tsara io misaoran'i Jehovah ary fanahiko. Salamo fahatelo amby jato ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy
dia hiara iredo raha nio sika rehefa mahita tsara ianareo dia te ataova mafy ny feonao reny zeo hoe tena isotra tokoa ty zanako ty satria efa nitantanako nandritra an'izay 2013 zay miaraka sika amin'ny anaran'i jesosy misaora an jehova ny fanahiko aza rehetra atao anatiko misaora ny anarany masina misaora an jehova ny fanahiko aza misy adinoinao ny fitahiany rehetra zay mamela ny elikao rehetra zay manasitrana ny aretinao rehetra zay manavitra ny ainao tsy hidina ny andavaka zay manarina famindram-posy fiantrananao zay mahavoky soa ny vavanao amen sotra tompoko efa niresantsika tamin'ny herin'ny voalaza ao fitomanena toko fahatelony andininy faharoa amby roapolo naony ianao ny velinaina ino fanotanena napetratsika tamin'ny alahady roany fanesy lasy zay ny valiny dia ny fitomanena toko fahatelony andiny faharoa amby roapolo nalaitsika hoe ny famindram-pony jehova no sy nalany ritrantsika zany hoe raha sy namindra fo taminao natamiko jesosy amin'io fahotako io na dia nifankalako namako io fosiny ary fahotana nge zany sy ny mangalatra sy ny mamon'olona ihany ny fahotana fa raha sy tiany namanao izy apôstôly zao na dia mpamon'olona ka noho zany dia no ny famindram-po no andriamanitra antitra sy tianao ka nanome an' jesosy dia velonaina soamantsara ianao koa dia arabaina tompoko mbola tianao jesosy namindra fo taminy olona mahantra izy ka dia mendrika tokoa raha ny mpanao salamo hoe ary zay rehetra atao anatiko asa mahazo sika ny tena heviny io hoe ny momba anao manontolo no entinao isaotra n'andriamanitra noho zany fitahihany famindram-pony fahasoavany nomeny anao manokany zany inona anao valinao an jehova mpanao salamo dia hoe inona anao valiko an jehova amin'ny soa rehetra noraisiko taminy dia izy sika tamin'ny heriny hoe tsy manan-kavaly anao andriamanitra fa izao ihany ny fangatanao novaliako hoe anaka tolory any fonao zay nataony jehova andriamanitra tamintsika tamin'ny heriny ary io ihany nyteny tsy nitady zavatra maro aminao ny tompo hoe indro ny foko manitra jesosy midirao ianao ho mpanjaka ny fo ho indray mandreny katekista teo amin'ny toriteny mahafinaritra loatra zany faharoa dia lazany romana toko faharoa ambin'ny folo hoe atolory ny tena anareo ho fanaritra velona masina sitrak'andriamanitra ary aza manaraka ny fanao zao tontolo zao fa miova ny fanavaozana ny saina ny fiainanao manontolo ho masina eo anatrehan'andriamanitra zany no adventonao zany ny Fetin Aina ho anao raha mety anao hanolotra ny fiainana jesosy tsy manao antery inona ny fandraisany zany amin'ny advento tena mazava sy feno ny famaritana ny advento tsy miditra amin'io a fefa feno sady mazava nazava indray mandrenitsika teo fa izao sy andrasana ny fahatongavan' jesosy araka ny voalaza teo ny famaritana ny advento zay ampianariko eto hoe ahoana ny fomba hiandrasanao an' jesosy io ny fanotenena mipetraka ary io no hipetraha zao fampianarana zao misy handray amin'ny Fetin Aina akotra ny tantara sy ny définition ny teny fototra voalaza teo dia miandry an' jesosy amin'ny fibebana sy ny finoana ary ny faharetana hatramin'ny farany ny meny miandry an' jesosy amin'ny fibebana amin'ny faharetana eny amin'ny finoana hatramin'ny farany fofinainy ny mena io ny advento zay andrasana aminao hitasika ny teny soratra masina rehefa aveo aoko mahatoka hatramin'ny fahafatesana ianao dia omeko anao ny sanjom-boninahitra fiainana ary eo ny mampatanjaka ny adventsika miandry ny fahaterahan' jesosy ilay mesia raha teo amin'ny testamenta taloha zay nydikany advento miandry an'izany daniela toko fahafito no manambara azy ho avy ny mesia amin'ny raha ny lanitra hodidininy anjely dia niandry eny io ny jiosy kanzo le mesia teraka aisa izy niteraka sy nodidininy anjely tery amin'ny rahona fa nodidininy anjely tary amin'ny tranonombo dia hoe tsy izy ty tafitohina
amin'ilay mpanjaka teraka ao an-tranon'omby ny zanak'Israely. Io no Advento fahadisoan-kevitra ny Jiosy lavina. Nasiany platy-soratra tery tamin'ny azo fizalena io ny mpanjaka ny Jiosy, dia izy ny Jiosy hoe esoa teo fa tsisy manana mpanjaka an'io. Tsy nandray ilay Advento izy. Inona kosa ny Adventonao amin'izao fotoana izao? Tsy andrasana sony zany Jesosy ho teraka zany, fa vita zany, fa tanteraka zany, fa ho teraka ao anatin'ny fonao. Io ndray no andrasana. Ary io lay hoe indro efa mitsangana am-baravarana ako mandondòna. Io ny tena Advento amin'izao fotoana izao. Eo amin'ny varavaran'ny fonao Jesosy mandondòna, misokatra avy amin'ny fosamidy. Sa efa feno ny tranom-bahiny. Ary io ny zava-nisy tamin'ny nahaterahan Jesosy. Ary io na diso hevitra ny Adventony Jiosy. Nitsangana teo am-baravarany tranom-bahiny maro samihafa Jesosy dia feno. Resy Josefa moa tamin'izany fotoana zany, kanefa Jesosy efa ao am-boky. Ravana, raha vao resahina ny Advento, tia anytany anao ny tompo hoe misy toerana ho avy ao anatin'ny fonao amin'ity andro sisy ity manomboka 2014. Hoany moa 2014 asika raha ny tambaovao no heverina, fa amin'ny calendrier raisam-pirenena dia miandry ihany isika amin'ny 1er janvier. Manan-toeranao ve izy? Hiditra izy. Miandry ny hidirany venao sady mampiditra sa ahoana? Ho teraka ao ve sa tsisy toerana hiterahan Jesosy misy ao? Manaiky izy na fo maloto tahaka ny trano maloto maimbomaimbo, raha miaiky ny fahotansika isika dia mahatoky sy marin'Andriamanitra mamela ny fahotansika sy manadeo antsika ho afaka ny sy fahamarinana rehetra. Io Advento voalohany, Jesosy teraka ao, ilay misy ho teraka ao anatinao. Io no andrasana aminao. Raha mety ianao, raha tsy mety ianao dia nivery-maina Jesosy. Impiry moa Jesosy nefa nivery-maina taminao. Mandondòna fa tsy tafiditra misy. Amin'ny vava dia tafiditra misy Jesosy anao zay zanakao zay. Amin'ny toetra zero. Iady amin'ny namana, iady amin'ny vady, iady amin'izao, iady amin'izao. Zany no mameno ny fiainany. Fa ny olona miaina amin'ny Advento dia olona famelan-kely. Lazaiko aminao fa ny Advento andro ny famelan-kely koa, mihavana amin'ny tany sy ny lanitra. Zany ny dikany Advento, ilay zanak'Andriamanitra midina. Ka ilay mpanoty eto amin'izao tontolo izao nampihavanana tamin'ny rany Kristy. Zany ny Adventonao ry avo. Ianao koa, ianao koa, raha te hiditra ao anatinao Jesosy, mihavana alohenao fa zany ny Mesia, mpampihavana. Ary raha lazainao ny matitoko fahadimy dia zao hoe sambatra ny mpampihavana, fa izy no atao hoe zanak'Andriamanitra. Io no Advento andrasana aminao, manomboka amin'ny tokantranonao zany, amin'ny fiangonanao, amin'ny firenenao amin'izao tontolo izao. Raha tsy mahay mihavana amin'izany ianao, raha tsy manana fitiavana ianao, lazaiko ianao fa tsy tafiditra ao anatin'ny fonao. Jesosy zany lambarany Korintiana 2:13 na dia teny miteny olona sy ny anjely azy ianao, ndikany hoe na hitory-teny isan'andro ianao, na hamoaka demia isan'andro ianao, na hivavaka isan'andro ianao, raha tsy ao ilay Andriamanitra fitiavana ao anatinao dia Kristy Jesosy, lazaiko aminao fa raha ina maneno maty antoka ianao ato. Aleo mandeha amin'ny toeran-kafa, tadiava toeran-kafa ianao. Raha sy Jesosy lay aina sy fahavelomana teraka ao anatinao no antony ahatongavanao androany hiavana aminao Andriamanitra. Zay ny dikany Advento, te hiavana aminao Andriamanitra, ary te hiditra amin'ny tokantranonao, amin'ny fonao, amin'ny firenenao, iny amin'ity Kanada ty azy. Fa roa ny hevitry ny Advento, fiandrasana ny avian'i Jesosy tsara ny velona sy ny maty. Teboka faharoa ny Advento zany. Fanontaniana mipetraka dia ny hoe raha avy amin'izao Jesosy amin'izao oro zao, jereko ny oro aketo amin'ny enina lasaka 10 oro. Raha avy amin'ny enina lasaka 10 Jesosy, mandovy ianao sa tsy mandova lanitra? Io nge iny antony ivavana hoe raha amin'izao fiainana izao ihany Paoly ny anantenasika ny Kristy dia mahantra indrindra noho ny olona rehetra. Ny Adventonao dia ianao miandry amin'ny fibebana sy ny sinoana ary amin'ny fanantenana, amin'ny faharetana manam-pahafaty ny avian'i Jesosy. Zany natao hoe Advento fiandrasana. Ary Jesosy nametra-panontaniana raha avo ny zanak'olona moa hita finoana ety ambonin'ny tany va izy. Raha avy amin'ny enina lasaka 10 Jesosy,
mahitanao miambina ve izy sa mahitanao mbola variana miady ny ao an-tranonao nandaninao andro iady anao na ny fiangonanao na ny firenenao na amin'iza na amin'iza sy zany no ilaina amin'ny advento miavana ny tany sy ny lanitra miavana ny samy mino eny hatramin'izay antilisasa lasaiko anao zany ary raha miandry amin'ny fibebahany ianao dia tahaka ny Virginie Adala sy ny Virginie Henry ny Adala variana tamin'ny fahadalana fa ianao mipetraka io ianao ilay Virginie Dimy riavana mifaly aminao ny tompo ianao rehetra itsika rehetra zao ny Virginie Dimy Henry mahafinaritra ny iran'ny fifoazana teo ny Henry dia olona miandry satria ny advento dia fiandrasana miandry amin'ny fibebahana amin'ny finoana amin'ny faharetana amin'ny fahamasina ny fitondrantena ny avian'i Jesosy Kristy andeha amaky soratra masina anankiray aho ny marika toko 7:20 5 amby 30 enina amby 30 dia hoy Jesosy ko miambena anareo fa sy fantatrareo zay andro iavian'ny tompontsano na ho ariva na ho matin'aly na ho manaina-koho na ho maraina fa nda ho avy tampoka izy ka mahita anareo matory ina moa matory miondana amin'ny fahotanao ianao fa Paoly kosa dia milaza aminao amin'ny Efesianina ny foazy anareo za matory misangana amin'ny maty dia ampazavanao Kristy andro fifoazana fialana amin'ny fahafatesana ny dikany advento misangana amin'ny maty ny olona rehetra manomboka amin'ny pastora miteny zany mandiny tena mibebaka mitodika amin'azy fijalian'i Kristy fa zany mady sao matory ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe mifo avenao sa matory ianao ingane ifo ianao fa tsy atory ianao Emmanuela no andrasany ary ny Isaia toko 7:4 no milaza ny hoe Indro nananaka ny Virginie ka hiteraka zazalahy ary ny anarany atao hoe Emmanuela ny dikany Emmanuela moa ahoana sara izay amitsika Andriamanitra ny zavatra andrasanao zany dia ho ao amitsika Andriamanitra ho ao anatsika Andriamanitra fanontaniana mipetraka dia ny hoe manjaka amin'ny fonao ve Andriamanitra manjaka amin'ny tokantranonao ve izy manjaka amin'ny firenenao ve izy manjaka amin'ny fiangonanao ve izy anjaranao mamaly raha ny amiko manokana dia nieritreritra hoe Jesosy eo mahantra tsy mba manana anao avia tolotro anao mifoko maloto a sasao diovy zany mba hofonainana mba olam-panao ny foko ripamonjy atolotro anao maloto ka diovy mba hofonainanao raiso anjakaonao zany io lay Emmanuela zay andrasanao riavana ho aminao ane ho amin'ny ankohonanao ane ho amin'ny taranaka ao ane lay Andriamanitra velona ka hiteny tahaka any Josoa ianao hoe raha izaho sy ny ankonako kosa dia anompo an' Jehova izahay asa raha mety ianao anao zany fanekempinoana zany raha tsy mety ianao verina miala moramora amin'ny alahelo ny tomponao tandremo sao de tomany Jesosy nijery any Jerosalema Jerosalema impiry any te hanangona anao toy ny fanangony ray ny akoho ny zanany kanefa tsy nety ianao tsy anao zany riavana tsy anao zany tsy verimaina ny tompo amin'ny advento fa raha miala eto ianao dia hiaraka aminao Jesosy indro za momba anareo mandrakarivo zano iaro anao na miditra na mivoaka hatram'izao ka ho mandrakizay ho ilay Andriamanitra tianao mpanjaka malemy fanahy sady tsy miamborapo ilay Andriamanitra ho ihany matitoko 4:20 mampitandrina 5:20 ko amin'izany miambena fa sy fantatrao ny andro hiavian'ny tomponao ahoana ny fiambenana marana asika azy miambona amin'ny fivavahana miambona amin'ny fibebahana miambona ao anatin'ny fitondrantena madio sy masina ary miambona amin'ny faharetana fa hoy ny tompo zay maharitra hatramin'ny farany ihany raha tsy maharitra ianao fa kitikitiny ery zareo dia lasa ianao mahafantatra ery zareo fa maro izy pikitikitika anao eo torero izy
ho ny fisana tokofaina toero izy ary mirena tsara amin'ny finoana ianareo. Mahafinaritra ny fiavian'i Jesosy tsy miandry ihany ny hoe avy mifarany andro dia hoe ole vonona ny tany sy ny lanitra fa inona ny adventinao fahatelo ty no ataoko farany tsy hita ty ny mety ho tonga aloha fa tsy lay avian'i Jesosy sara velona maty. Ny andro ahafatesanao no adventinao, ny andro ahafatesako nga miera io firy namanao efa lasa zay na manomboka amin'ny 0 taona parce que ray volana hatramin'ny 100 taona lasa io de ny fotsiny na ray aman-dreninao na ny ankoranao na ray tapo aminao na ny fianakavianao zay mety ho voakasiky n'izany aiza izy am'izao fa lasa izy ary io no adventinao. Ary mahafinaritra ity ten'Andriamanitra zay omeny ny advento antsika ity. Salamo 1:9-20 zao ny voalazan'ny mpanao salamo ny anaran'i Jesosy mampianarana anisan'ny andronay azahoanay fohendry mba nieritreritra ny tanisany andro nomen'Andriamanitra anao ve anao sy ny nampiasanao azy mahafantatra ve anao firy ny sisa amin'ny andronao fa hoy ny Apokalypsy anio aza manamafy ny fona anio tsy fantatrao zay apisa sara la efa mararara dia zay hoe Jesosy mba mamelany heliko malaky sao dia tia ny fotoana za aloha matahotra e ary zay no ataoko hoe alohan'ny horaisinao a Jesosy mba namba misy aretina kely aloha mba hidebahako farafahakeliny fa raha avy tampoka izy mahita anao matory dia ho aizy ianao ho tonga amin'ny fisarana ianao dia teny efa nitoryteny tamin'ny anaranao zahay Jesosy efa namoaka dia mine tamin'ny anaranao zahay Jesosy efa nandeha tany Québec zay efa tany Trois-Rivières zay efa niamina tao Montréal nge zahay Jesosy tsy fantatro ianao navitaiza miala amiko ry mpanao melika tsy anao nga am'izany tsy anao zany kanefa mitandreny tsy mampitahotra amilazan'izany fa tsy miera aminao fahafatesana tompoko ary ny adventinao dia ny fotoana hafatesany tsiraray samy manana efa daty ny adventon'ny olona zay avian'i Jesosy haka azy. Tandidiko ty mpanompon'Andriamanitra anankiray ty matiny zany andeha ny gogogogo mafy ty nisy olona nanana fanomezam-pahasoavany ny tenenan'i Jesosy hoe lazao aminy fa efa faly ato amiko lay zanany fa aza malahelo izy zay nampionina ao ny tantaran'ny Lazarosy sy Abrahama zay fantasika tsara lay mpanan-karena sy Lazarosy fa ilay Lazarosy dia teo antratrany Abrahama ary vonona hiambina araka zany sika anolotra ny fosika anolotra ny fiainatsika. Misy mampiratahotra kely ny Apokalypsy toko fahatelo ny andiny fahatelo dia hoy ny voalazan'izao ny apôstôly amin'ny anarany saroviny amin'ny nandraisanao sy ny nandrenesanao ary tany mafy ka mibeba ko raha tsy hiambiny ianao dia ho tonga toy ny fiavin'ny mpangalatra aho ka tsy ho fantatrao zay ora hiaviako aminao tsy fantatrao zay ora hiaviako aminao. Izy mpanompon'Andriamanitra 2 taona zay namaky baiboly teo amin'ny terasy izy ambony ny riany eo ampahy makena baiboly dia nitolefika moramora eo fa nalefa SMS aminany zanany androany dia saroko zay dia hoe mba ho resaiko ty ao anatin'ny fampianarana nitolefika moramora eo ampamakina amin'ny baiboly asa ianao hitolefika ampamakina inona ianao hitolefika amin'inona ianao hiavara amin'inona ny fiainantsika hivoaka ny tunnel sa izy zanonao amin'ny tunnel dia bloqué ao ny métronao asa ianao malala ianao mandiny tena fa Indro mitsangana am-baravarana lay manana misy tanana mitsotra dia ny tanany Kristy tianangana anao ninninona tena tsy mitanisany karaza-pahalemenao izy ty mainty ty mavomavo ty kriny ty ngita ty zao Jesosy ty izao tontolo izao ary ianao no voalohany amin'izany fitiavan'izany. Mahafinaritra loatra ny tenin'ny Apokalypsy toko fahatelo andiny faraiky ambin'ny folo ho avy fainganao tany mafy zay nananao mba tsy saka ny sarom-poninahitra misy mamizongosana io anananao de Kristy hoe zongozony ny fandrosoana ty anao ka zongozony ny tanora namanao anao mba mietsiketsy dia vavaka ty foana olona tanora tahaka anareo zao
mandala mamonjy boaty kely fa hitanao mba tiandafa tiana amerikanina mahita genao e folazaiko anao fa tsy mahay amerikanina misy anao naovinanao vina malagasy ianao na inona nationalité anao na inona fa zao ihany lazaiko anao miadiany ho citoyen lanitra ianao fa sy ny citoyen canadianna ihany move manana an'zay ianao ho tahaka ny timoty ve ny tanora hoe aoka tsisy tsy olonanao tsinotsinona anao tahaka ny rasalama ianao ka na elefona teo andamosiny rasalama 18 ans chaque 17 ans tamin'izany fotoana zany de hoe rasalama rehefa ho lefonina hitako ny lala saraka izorako azoko ny famonjena ka hitanako mafy io ny zaraiko aminareo tanora am'ty Advento ity aza manaiko resiny rasy ianao misy roa fa misy malagasy teo alohanao tanora tahaka anao ny azona ny falevany Madagasikara ny amin'ny azo fizaliany Kristy ianao koa zany tanora ny Montreal ny Adventonao de tsy ny ampiambina ny tenanao ihany fa atonga ny hafa iambona koa sy atonganao iambona ihany fa atonga ny hafa koa iambona hiomana ka ho faly anao hoe tadediko ty tanora anankiray tany France nahazo algériana anankiray slambo izy iova kristianina tampary mahafinaritra tonga ny fampiresaka tamiko hoe inona ny naresy lahatra anao io tanora namako io zy naresy lahatra anao mbola ao izy mandraka kehitriny inona no andrasan'ny tompo aminao tanora inona ny lamba mangamanga tsara mahafinaritra ihany ve ny andrasan'ny tompo aminao sy zany fa ny fonao koa mila mangamanga tsara tahaka ny lanitra mangamanga io vao mahita anao ny olona de faly mahita an' Jesosy Kristy ary ny Korintiana voalohany toko 10:7-9 de milazany hoe miorena tsara aza miova miorena tsara aza miova ravana malala tiako amarana anazy ihany ny Apokalypsy toko 2:9 na de faresika teo azy amin'ny anaran'i Jesosy aoko mahatoky hatramin'ny fahafatesana ianao de omeko anao saky voninahitra fiainana voninahitra ny man'Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masina zay efa azy hatramin'ny taloha indrindra ka azy ho mandrakizay iara vavaka isika misaotra anao zahay Jesosy fa manaiky ny mpanota tahaka anay ianao hiditra ao anatin'ny fomandondona ao anatin'ny fonay atovy mahay mampiatrano anao zahay Jesosy mba tsy verimaina ianao am'ty Advento ity fa tena ahita fo handray anao manomboka amin'ny tenako zany Jesosy mpanota mantra midira ao anatin'ny foko ianao mba ho velona mandrakizay aho aratry zay de hiara-paly aminao eo anolohan'ny seza fiandriananao sy ny rainao ary mitrabonzy rehetra misaotra Jesosy amen raisolo tompoko ny fikasako raisy ny foko anio raha ny marina no ialako dia isio sy ampio io andininy raha io ihany angataka ny mitendry zava-maneno sika teo ampisanganana no irasika zany or Jesosy ny faly mifoko ny andininy voalohany sy ny andininy misy ny or raisolo tompoko ny fikasako raisy ny foko anio or Jesosy ny faly ny foko 599 ny andininy voalohany sy ny andininy misy ny raisy ny tompoko